Ny rano mila manatina vahoaka dia atsarainy reny dia ny complexe sportif zany ezahana no anisan'izay eto amin'ny commune Ampitatafika satria tsy hanana terrain de foot intsony ity commune Ampitatafika ity satria ny terrain de foot nananatra amin'izay dia ana privé ary efa nilaza izy fa manomboka amin'ny 2016 2017 dia anao trano eo amin'ilay toerana zareo izay tsy afaka sakan'ny commune Ampitatafika dia tsy maintsy hijery zany financement na atao hoe complexe sportif etsakinan'izay ihany koa dia efa fotoana konga amin'izao mba hampandrosoana ny commune Ampitatafika amin'ny resaka hoe ezahana nisina grande surface eto amin'ny commune Ampitatafika dia anatsarana n'ilay fiainam-bahoaka ary ny resaka atao hoe ny arakasa dia mbola ezaka lehibe indrindra satria raha ohatra ka ny olona nanohana ny tena reny nandritra ny fifidianana dia nahinao ireny fandotona teto amin'ny commune Ampitatafika reny dia lasa ohatra ny tsy mazoto intsony ny ara-iasa ho an'ny commune Ampitatafika vokatry ny fitiavan-tena n'ireo candidat dia veriko ngamba fa hoe ny anarana an'izay no atao aloha raha tratra mba isin'ny hoe fananan'asa eto amin'ny commune Ampitatafika zany mba tsy ho mpianatry ny commune Ampitatafika sy ny mpianatra eto sy ny olona eto dia lasa manenjika asa ny Antananarivo renivohitra foana satria tsy mba misy eto ny fambolena sy ny fiompiana ezahana ny andrisy lahatra ny vahoaka zany amin'ny hoe mba hitodika iverina ny amin'ny fambolena ary hijery izay hanampianan'zareo amin'ny resaka masomboly sy ny zezika eo ihany koa ny barrage izay simba zany dia reny ezahana ny tadavana vola ny anarenana an'ireny